tena izy hetaheta lalina indray ny aminao any satria fantoko fa fotoana ny toantsika indray dia fotoana nyity. Amen. Indesika hitsangana indray ary eo raha misotranao indray zay ny amin'ny fotoana ity satria fantatray fa fotoana fantatray fa fahasoavana mamonina fanay tsirairay Alléluia. Otsika hideran'ny tompo amin'ity androany ity andro firaviravona feno fiderananao zay raika misaotra anao noho ny soa sesehena zay nafafinao anay. Otsika hideran'ny tompo, za manokana hideran'ny tompo fa tsy haiko nareo satria matoa mbola nomeny tompo fotoana dia entoko ankalazana ny anarany zany. Amen. Ohatrany hoe vetivety fotsiny zalahy isy fotoana narary ary rehefa narary ny zavatra teto nonoko teto dia vezivezy tany amin'ny dokotera dia misy fotoana dokotera nanao diagnostika hoe tena voan'ny cancer ianao izy fa tena teneniko anareo fa tena mivalo mainty latsaka ny fonoko ny herinandro anankiray tena tsy apositsika vavaketo ianao lahady mitariko ohatr'izao zay nena tena hoe tsy tiako ny fomba mpivavahana hoe tsy maintsy tonga fotsiny miala ady fa ny avoaka ny herinandro anankiray tena zavatra tsy apositsika mihitsy dia zavatra tao anatin'ny foko sisa hoe Andriamanitra tena hoe tena zava-dehibe ka ireny fotoana iarahantsika ohatr'izao reny tena zava-dehibe. Ary rehefa miantso anao zay amin'ireny fotoana ireny dia tena tena misy fanontona ny anatin'ny foany, misy fiantsoana tena misy fiekena an'Andriamanitra. Dia zay mahatonga anao hoe hanomboka ny fotoantsika androany tena antsoy amin'ny fotsika rehetra ny tompo fa mila ny tompo isika. Ny zavatra kely teto amina teto ny herinandro nay mivady nay menakavy kely tamin'izany tena teneniko atsika fa tena herinandro tena maloka tanteraka. Za ohatr'izao hitanareo ohatr'izao lahady ohatr'izao tena nilatsaka ny fonoko, tena nilatsaka tany amoroso ny fonoko tamin'izany fa soa ihany fa teo fanamasina tena hoe nampahery tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary amin'ny fotoana tena makely ainanao dia teo ny fanamasina tonga nampahery ny fononao fa tena tsisy hery tsony ianao fa teo ny fanamasina. Dia ny voady nataoko tamin'ny tompo tamin'izany hozy izy hoe Jesosy raha mbola misy fotoana anankiray ahafahako tena hoe mbola miantso anao hoe mbola sitrana Jesosy fa maninona ny kamo miantso anao fa maninona mandeha amin'ny fombafomba hoe lahady ny eto dia misy mpina eo dia tsy maintsy midera fotsiny fa tsy hany ny fotadiavan'Andriamanitra amintsika. Amen. Fa tena foa miantso azy tanteraka tena mireconnaître za androany tonga saina hoe moa za Jesosy
tsotrany lekako tamin'ny herinandro maizina be natreako iny tsotrany tamin'iny fa tena hoe fotoana anankiray a tena salama dia tena tia faly aminao amen dia hanolotra ny amiko rehetra ho anao hanolotra ny fakasitrahako rehetra ny fiderako rehetra aminao amen zany mila mahatonga sainantsika fitanareo rehefa manaraka ny rafitry izao tontolo izao tsika mandeha amin'ny fikoriana ny fiainany mamizana antsika eny ny fitadiavana mamizana antsika eny ny olana ara-tokantrano mamizana antsika eny dia antsika ka tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ohatrany hoe rerajeraka fa tsy zany hoe ny tenen'Andriamanitra hoe esoro ny fitafiana rerajeraka amen solo fitafiam-piderana zany amen toy hideran'ny tompontsika feno fiderananao zay ray ka misaotra anao noho ny soa asesehana zay nafafinao anay ho anareo zay manaraka anay ihany koa andao hideran'ny tompo amin'ny fotsika rehetra tsika androany eo ary alleluia aza mihaino sakirako aza mihaino mihinna fa andao tena deran'ny tompo androany alleluia Peno fiderananao izany rayo misaotra nawe Doni sua sese zay nafafinao anay misaotra na Peno fiderananao izany rayo misaotra nawe Doni sua sese zay nafafinao anay Yenireka msaute izay fatiafnawe Fiderana nuwe timisauta ninara ya faline Kapsauta nawa rirana yo misaute izay fatiafnawe Fiderana nuwe timisauta ninara nawe Ya falina nuindru aseunaye Kamsotana Lotsika batena iteaka ho azy andro Fitsumbinana atrano natolotrao anay Binana atrano no natolotrao anay Misaotanawe Faneo misaorana Faline Seunaye Kamsotanao Rirana Enire Kamsaute Izay fatiafnawe Fiderana nuwe Timisauta ninara nawe Ya falina nuindru aseunaye Kamsotanao Nau iteaka yansika Teraina ninara no Rise Pakistan, rise and shout at Nyasa Mangasai. Hallelujah, Yoyana Roteka Yansa. Father, no maita nyo kakano yo adwan. Wala feel naina relasyon above. Hallelujah. Rise and tana nyo kakano di lazawe. Ififangatiabana di, ififangatiabana. Dura chawana. Nawe utanteraina yatan zania fatawiza misaotra nawe misaote misaotra nawe izay fatiavinawe fiderana nuwe timisaotra ninara nawe miafalina nuindro aseunaye kamsaotra nawe enireka misaote misaotra nawe izay fatiavinawe Fiderana nuwe timisauta ninara Ya faline Seunaye Kamsauta na urirai nayo Kamsauta na wa urirai nayo
andriamanitra e kapotika ny fahotanananao fa ny azy azony ny fandraisena mandrakizay e faefana atolory azy fanajana no mendrika azy andriamanitra mahery andriamanitra mahery ny andriamanitra potika ny fahotanananao fa ny azy azony ny fandraisena mandrakizay e faefana atolory azy Alleluia mendrika azy lazao andriamanitra fitiavana izy lohany tafika arainay andriamanitra fitiavana izy lohany fandeva ankalazaina ny anarana mamonjao rehetra izao oretany aman-danitra jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anaranao mamonjao rehetra izao oretany aman-danitra jesosy tompony lanitra Manitra mahery ny andriamanitra e fanasatsy natasina azy hitsanganao velona mandrakizay e faefana atolory azy fanajana andriamanitra mahery ny andriamanitra e kana ny fasanasatsy natasina Alleluia nao velona mandrakizay e faefana atolory azy fanajana Alleluia andriamanitra fitiavana izy lohany tafika arainay andriamanitra fitiavana izy lohany fandeva izy lohana Fonna venao iterasina zao ankalazaina ny anaranao mamonjao rehetra izao oretany lazao mitsy fananao hoe ankalazaina ny anaranao mamonjao rehetra izao oretany aman-danitra jesosy lazao ihany ankalazaina ny anaranao mamonjao rehetra izao oretany lazao mafy hoe jesosy Jesosy voninahitra ho anao rery ihany no mbola iraintsika ihany hoe omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no miay anao halleluia otsika androany tena iravoravo avokoa hoe amen mifaly aho ny ankalaza azy androany lazao hoe omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no miay anao omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no lazao ihany omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no miay anao omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no loreta tsika rehetra iaranao hoe ambony asana tuje ambany luanu se ambuni asana tuje sosi ambany luanu se meu an'i Jesosy ny entanao omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no miay anao omeo an'i Jesosy ny entanao
fa izy no lazao ny eo akaikinao lazao omeo an Jesosy ny entanao fa izy no mino falebiazany ve ianao lazao omeo an Jesosy ny entanao fa izy no ewa ambony 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 asarato Jesosy ambany 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 no anoseo anisakana ewa tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy tsy misy tahaka ny Jesosy haleluya no maitiaka ho azy karoa Jesosy fakasitrahana anao tolotsay ho anao tompo tena fananam-piderana fananam-pakasitrahana tompo amin'ny fahafantaranay fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra haleluya haleluya tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy lazao tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy lazao ihany tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka resy lavitra ve ny fananao fa marina tokoa zany lazay mivavanao zany tsy misy tahaka dawa nitady ao tsy misy nikarikao tsy misy teniotinao tsy misy tahaka azy nitady ao tsy misy nikarikao tsy misy teniotinao tsy misy tsy misy tahaka azy tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka tsy misy tahaka ny Jesosy tsy misy tahaka azy haleluya misy tahaka ny Jesosy misy tahaka haleluya sandrindra tompo miran'izany iry zany zay tena tsy hira tompo tsy hira satria raha hiranao tolotra eo anao dia tsy nitsinona eo anatrehanao zany ny fahaizanay ny fahalalanay eny ny famarinana aza zay verinay fahanananay dia tena tsy nitsinona eo anatrehanao ny fahatsarany feo anay ny fiheveranay fa mety rehetra dia zava-poana eo anatrehanao zava-poana eo anatrehanao fa matsiaro ny amin'ny Davida rehefa nibebaka tamin'ny fahotany dia tao Davida nandray fanambarana ka afaka nilaza hoe ny fanatitra hodorana rehetra niendrika ivelany rehetra Andriamanitra dia tsy nitsinona eo anatrehanao fa ny fanatitra kasitrahanao dia fotorotoro fanahy torotoro sy mangorakoraka
fantatray fa mitady ny fonay ianao androany, mitady ny fonay ianao, aiza ho aiza izahay Jesosy, aiza ho aiza izahay, aiza ho aiza ny fonay, mahita ny fonay rehetra ianao androany. Mandoalika aminao any ao Jesosy, mandoalika mitsaoka ny anaranao, finosy ny hazavany tavanao anye ny foko, ka ny masony fanaiko ifo. Mandoalika, mandoalika aminao any ao Jesosy, mandoalika mitsaoka ny anaranao, finosy ny hazavany tavanao anye ny foko, ka ny masony fanaiko ifo. Ity ao fona ideranao, ity amen, fonona ideranao, ho anao manontolo, ho anao manontolo, lazao atao favaky zany, amen, mitady anao aho, natokako avoko ny fanahy, ny saiko sy ny fo, ny saiko sy ny fo. Mandoalika aho, mandoalika aminao any ao Jesosy, mandoalika aho mitsaoka ny anaranao, finosy ny hazavany tavanao anye ny foko, ka ny masony fanaiko ifo. Ity ao fonona iteranao, tia vonona ideranao, maniry mafy ianao, maniry mafy ianao, toy ny tany karakaina mila ny andro ny maraina, maniry aina vavay, mandoalika aminao any ao Jesosy, mandoalika mitsaoka ny anaranao, finosy ny hazavany tavanao anye ny fo, ka ny masony fanaiko ifo. Ity ao, ity ao, rako fifitay manantenanao toko, efa vonona hanombanao anao, misitraka mandoalika aho, mandoalika aho aminao any ao Jesosy, mandoalika aho itsaoka ny anaranao, finosy ny hazavany tavanao anye ny fo, ka ny masony fanahy. Lazao ihany, mandoalika aho, mandoalika
afaka mira ho an'ny tompo fenao androany, afaka milaza ny ao am-ponao. Lazao zany androany, lazao, lazao fa zava-detra amintsika izy androany. Jesosy io, ilanao Jesosy io, halleluja. Asandato ny fonao androany, asandato ny fonao androany. Apetrakai ho any amin'ny avo indrindrana, vai anao lay mpanjaka lehibe. Izao rehetra izao, izahay fa izahay
hiantompo isika androany ka hiakoaka eo anatrehany ka hiaiky fa izy reny ihany ho Andriamanitra dioko sika tena ampitanondrika ny fosika eo anatrehany androany ampitanondrika ny fosika ampitanondrika ny fosika hiakoaka tanteraka eo anatrehany Halleluja matsapa mifon'ny apôstôly Paoly arevany laza izy hoe iza no asaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy. Ny faratapony teneny Paoly apôstôly dia hozy izy hoe fahafatesana va lalasy anabavy eo mbola misy amintsika eto ve manana tahotra fa raha ho faty izy
manana fanantenana ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Fa raha lasana bavy ny fanambarana meny tompo Jesosy dia izao hoe tsy nisy nahita isika niasa tao anatin'ny 3 andro izay nataon'ny tompo tany amin'ny fiainatsika fony izy nidina tany tamin'ny fahafatesany. Fa ny zavatra azoko antoka raha lasana bavy eo dia nahazo ny laklean'ny fiainana izy. Ka niza maty ka mino azy velona indray izy. Faratapo ny zavatra rehetra ny tenenin'ny apôstôly Paoly zany. Eto anatrehan'izany tompo zany tsika ankehitriny. Inona ny zavatra hafa mety atahorantsika? Zay ndraindray rehefa misy zavatra atahorantsika dia manosogozona ny finoana zany. Iza anao saraka antsika ny fitiavan'i Kristy? Fahafatesana va? Fanenjehana va? Olona va? Na iza na iza. Fa tsy misy Andriamanitra misaraka anay amin'ny fitiavana. Zany ny fonay Jesosy raha mijoro androany. Lazao hoe hatramin'ny farany Jesosy, hatramin'ny farany fofonaina, na inona dia izy fiakenanao aty anaty lalany fonay. Izy fiakenanao aty anaty lalany fonay. Alleluia. Andriana nahari masina indrindra nianze linao izay mitoehewa
ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako, ianao iteranao, ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako. Afaka ilaza izany ianao hoe matoa mbola miaina dia iteranao, ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako. Lazao ihany, ianao iteranao, ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako. Lazao ihany, ianao iteranao, Tompo. Ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako. Ianao iteranao, alleluia. Ianao iteranao, ianao iteranao, ianao no fiainako. Lazao. Jesosy io. Tsy manana fahafatsianao izy. Fotorotoro sy ny fanamangorakoraka Tompo, tsy mba ataonao tsinitsiny. Mbola androm-pahasoavana zao, ka ny iza manantona anao mampasahina, dia tsy mba misy lavinao Andriamanitra, fa ny fonay torotoro sy mangorakoraka irery ihany tadiavinao Andriamanitra. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fanatrehanao izay mihoatra noho ny izay rehetra mety hanananay, na dia mbola sombony aza no andramanay ankehitriny. Fandray andro any zahay miaraka amin'ny tena ny voninahitra hijoro eo anoloanao, hibanjina ny falebiazanao sy ny famasinanao, tsy tapaka, tsy misy ranomaso intsony, tsy misy rofo intsony, tsy misy tebiteby intsony, tsy misy fanahina intsony, fa hibanjina ny Tompo tanteraka. Tsy atakalonay vola, tsy atakalonay ninina Jesosy,
rehefatsika farany tiry ty hoe te ahitanao aho sy ny voninahitra ary koa ny falembiazana. Oerantsika hoe avifanay masina. Fanaina sinentua entua wewana te anilai raiti zeso zeso yanonu nanukatani lalaku famindampu leibe te aitanawa sini vuninahitra ary koa ny falembiazanao ka omeko anao izay rehetranao te hideranao te ahitanao aho te ahitanao aho sy ny voninahitra ary koa ny falembiazanao ka omeko anao izay rehetranao ireo faranjany resika fotsika rehetra faranjany te ahitanao ny voninahitra ary koa ny falembiazana ka omeko anao izay rehetranao ka omeko anao Alleluia te hideranao. Alleluia. Misaotra Jesosy eo tena misaotra betsaka raha ity fotoana ity moa tompo no alato farany ahafahanay miangona tahaka izao manahoana ny fonay ho amin'ny fiomanana ny amin'ny fiavianao fa misaotra tompo farak' izany hiranay izany fanahanao dia nitaona anay iankohaka eo anatrehan'ny ray tena misaotra Jesosy misaotra satria sarobidy izao fotoana izao ary ny fotoana tahaka izao dia angovo ho an'ny ara-panahinay entinay mamakivaky an'ny sedra ny fiainana rehetra mba tsy ho vaky sambony amin'ny finoana izay tsy ho vaky sambony amin'ny finoana iletika amin'ny finoana ka tompo hatramin'ny nanomboan'ity fotoana ity ka hatrany amin'ny farany dia aoka hitondra tahotra anao mandrakariva ao anatin'ny vahoakanao ianao Andriamanitra eo anatrehan'ny teninao ao anatin'izao fanompoana rehetra ataonay amin'ity alahady ity dia aoka tompo isy fitarianao manokana any anaty lano fonay fakasitrahana rehetra tompo dia averinay ho any aminao rery any saotra Jesosy amen amen afaka mahazo toerantsika
Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra dia miarabanao koa izay manaraka mivantana ity fotoana androany ity a. Mino fa fotoana hitahin'Andriamanitra ny fananao indray ity fotoana androany ity. Amen. Satria raha tonga eto isika dia tena hoe mangetaheta ny tompo hatrany a, maniry ny tompo mba hikasika antsika, ary mino fa efa kasika anao ny tompo nandritran'izay fotoana fiderana izay a. Dia aoka ianao hisy fiandrasana hatrany any tompo a, satria ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra dia afaka hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Afaka ny ampahery anao izy, hanasitrina anao izy a, na ianao koa izay manaraka mivantana dia minoy ianao, satria zava-dehibe ny afaka ataon'Andriamanitra rehefa miangona tahaka an'izao isika. Ary raha miangona eto isika tsy fombafomba fa tena tonga idera dia anome voninahitra ilay Andriamanitra lehibe. Dia mino fa Andriamanitra hita manokana anao. Dia tsika hiomana hanao ny fanatitra amin'ity maraina ity indray a. Zava-dehibe loatra nahafahantsika manome ho an'ny tompo a amin'ny tena hoe fahafahana tanteraka. Izay ny antsoin'Andriamanitra antsika amin'ny fanompontsika azy a, dia tena miantso antsika ny tompo anatina fahafahana, tsy misy teritery a, tsy misy hoe tsy maintsy atao a, fa mino hoe tiantsika ny tompo a dia ao am-pontsika ny fanjakan'Andriamanitra. Azay zavatra foana ny tena hitarihan'ny tompo, satria mba ho lasa toe-pontsika ny fanompontsika an'Andriamanitra rehetrarehetra, na fanatitra izany a, na ninninona zanatsika ho an'Andriamanitra dia ho toe-pontsika. Dia andao asika hiomana ny amin'izany, ny amin'ny zavatra efa nomantsika tamin'ny herinandro inona, satria mino hoe ao am-pontsika ny fanjakan'Andriamanitra dia nitahian'Andriamanitra antsika. Dia tompo tena hanome izay avaty amiko a tompo. Mety kely le izy fa ny zavatra fantatsika fotsiny raha lasy anabavy a, dia tsy mijery ny abetsany na ny akely ny tompo a, fa mijery ny fotsika tsirairay avy ao anatin'izany. Dia ndao akontsika hitsangana dia hanome ho an'ny tompo amin'izao fotoana izao. Dia hangataka hira amin'ny bibera isika. Alleluia. Fantatsika fa misy ny conférence internationale, mbola tsy hanao filazana fa ampafantatra fotsiny antsika ny fisian'ny conférence internationale izay atao isa-taona any a Maurice. Dia ny daty moa dia ny 15-19 octobre ho avy izao. Zava-dehibe loatra ny ahafahantsika fiangonana izay ao anatin'ny tambajotra ny City Amay manatrika an'izany conférence izany. Ary asaina moa zany io tsy ho an'ny pasteur fa tena ho an'ny fiangonana rehetrarehetra, tsy hakanavaka nizaniza moa zany a, dia afaka manatrika izay conférence internationale izay a, izay atao isa-taona any Maurice. Ka fampahafantarana fotsiny hoe manomboka amin'ny voalohan'ny volana Jolay ny fisoratana anarana ho an'izany conférence internationale izany a. Ka ho antsika izay ataoko hoe manana na hoe tahitombo isika manam-pona hoe ho any Maurice amin'ity taona ity a,
dia afaka misotra anarana zany tsika manomboka amin'ny voalohan'ny volana jolay ho avy izao. So tsika dia anaraka an'ity slide ity zay fampahafantarana izay conférence internationale izay ery amin'ny écran ry le izy fampahafantarana izay conférence amin'ny 15 au 19 octobre 2025 izay arahantsika izay slide izay. Ok, aio le izy nekitretritra sary fa mialatsiny indrindra tompoko tain'Andriamanitra manokantsika tonga fotoana izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Noana ve tsika androany ny tenin'Andriamanitra satria tsy nomofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ary matoky isika hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tia atsika izy dia manazava atsika foana izy manolo-tsaina atsika foana izy manitsy atsika izy mampahery atsika izy dia mampirisika atsika izy dia ny ahafahany manao an'izany dia maninona miteny amintsika izy zany. Amen. Mety tsy mandre feo vatana amin'ny fisofonao ianao fa amin'ny alalan'ny teniny izay alefany dia miteny amintsika izy. Ka andao hanokatra ny fontsika indray amin'ity fotoana androany ity tsy amin'ny mety hoe fahazarana mandray ny teny fotsiny fa mihina hoe isika dia men'Andriamanitra sofina afaka iaino afaka andre ary mbola afaka mandre tsika androany mety mafy ny tenin'Andriamanitra mety manitsy ny tenin'Andriamanitra mety manamboatra ny tenin'Andriamanitra mety mandratsana ny tenin'Andriamanitra fa tsika teny amin'ny tompo hoe tompo mitenena amiko ianao satria teo mpianatra tsy teo mpivavaka fotsiny afa tena mpianatra dia izay no angety tena hoetaheta ao anatintsika tsirairay avy satria mbola manana fotoana ny tompo dia dao anao hivana anankiray aloha alohan'ny karaha-mpanompon'Andriamanitra. Tsiran'izay izay dia hiomantsika. Asante
J'espère que tout le monde va bien. Mino hoe salama sara tsika rehetra. Alors, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Ary mino hoe misy olona vao androany vao tonga eto androany. Bon, oui, il y a certaines personnes qui sont peut-être arrivées hier pendant l'évangélisation, Mety hoe tonga tao anatin'ny fitoriana ny filazantsara omaly a. mais c'est peut-être la première fois que vous êtes ici le dimanche. Fa mety hoe androany nareo vao tonga eto voalohany hoe Alors, andro nous prions alahady. de vous lever, nous voulons vous accueillir. Dia manasanareo hitsangana fa te handray anareo zay. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là. Nareo a zay tonga eto. Soyez le bienvenu. Il y a aussi, soyez Tonga les soa ihany bienvenus. koa. Il y a aussi la sœur Francia Misy any rahava Francia ihany qui koa. vient de Tamatave Zay avy any Tamatavy. et Tany qui nous Tomasina. visite aujourd'hui. Dia tonga mamangy antsika eto koa izy androany. Bienvenue ma sœur. Tonga soa ranabavy. Amen. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Afaka mahazo toerana nareo a. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra tompo a. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Misaotra ny amin'ity andro vaovao izay nomeno anay Merci ity. parce que nous pouvons sentir, Seigneur, ta présence. Misaotra satria afaka mahatsapa ny fanatrehanao zahay. Nous sommes honorés, Seigneur, de ta présence. Tena hoe voaady zay manoloana ny fanatrehanao. Car nous sommes ici réunis pour te louer, pour t'adorer. Satria tonga eto tafavory eto izay a hideranao sy ankohaka aminao. Nous te prions, Seigneur, de prendre la place qui t'est due au milieu de ton peuple Raiso ny toeranao eto anivo, mendrika anao eto anivon'ny vahoakanao tompo. et de glorifier ton nom, Seigneur. Sy amezana voninahitra ny anaranao. Merci, Seigneur, parce que tu as une parole aussi pour nous ce matin. Misaotra satria manana teny tsara ho anay ianao andro Tu veux amaray. nous parler, Te hiteny aminay ianao. nous ouvrir ton cœur. Te hanokatra ny fonao aminay ianao. Nous voici, Seigneur, devant toi. Ary tonga eto anatrehanao zahay. Parle parce que nous voulons t'entendre. Satria zay te haino ny feonao. Plus encore, Seigneur, nous voulons t'obéir. Ary ihany koa tompo te hankatohanao zahay. Que ton esprit, Seigneur, prenne toute la liberté, Seigneur, Aoka ny fananao ahazo ny fahafahana rehetra tompo. d'opérer au milieu de ton peuple Hiasa eto anivon'ny vahoakanao. pour la gloire de ton nom. Ho amin'ny voninahitry ny anaranao. Merci, Seigneur Jésus. Misaotra Jesosy tompo. Amen. Amen. Quand nous regardons un peu ce qui se passe ici, dans ce pays et comme dans le monde entier, Rehefa mijery ny zava-misy eto amin'ity firenena ity tsika sy manerana an'izao tontolo izao. bien souvent, il y a des nouvelles tristes qui nous écœurent, qui nous font mal au cœur. Dia indraindray a misy vaovao a izay makarary ny fotsika, Il y a des mampalailo accidents, atsika. il y a des accidents, Misy accident a, il y a des crashs d'avions, misy fianjerana il fiaramanidina, y a toutes sortes de meurtres. misy karazana famonoan'olona. Parfois, ma femme me dit, non, je ne veux plus regarder les réseaux sociaux. Ny vadiko indraindray miteny amiko hoe za dia tsy te hijery ny tambazotra serasera intsony. Parce que c'est plein de mauvaises nouvelles. Satria tena feno vaovao ratsy aho. Il y a de plus en plus de personnes qui meurent Mebetsaka ny olona maty a, par des accidents. amin'ny alalan'ny accident. Il y a des gens qui tuent même des enfants. Ary misy olona arany Des a parents. mamono ankizy, ray Des aman-dreny a parents. mamono ankizy. C'est triste de voir toutes ces choses, Ary tena mampalahelo ny mahita an'izany zavatra rehetra izany. n'est-ce pas? Sa tsy izany? Mais vous savez, la Bible n'est pas indifférente par rapport à tous ces événements. Fa fantatrareo ve fa efa fantatry ny baiboly daholo izany zavatra mitranga rehetra izany. Nous allons lire un petit passage dans l'évangile de Luc. Amaky andalantsika aho amin'ny filazantsarany Luka. Luc chapitre 13, Luka toko fahatelo ambin'ny folo, à partir du verset 1er. manomboka amin'ny andiny voalohany. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé leur sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit,
Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ka toko fahatelo ambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naraoraon'ny Pilato tamin'ny fanatiny n'irany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatran'ny Galiliana rehetra satria nozoin'izany zavatra izany izy. Tsy hoy izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 70 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerusalema ireny. Tsy hoy izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy ihany koa ianareo rehetra. Voyez, ce sont des événements qui se sont passés pendant que Jésus était sur la terre. Ireo tranga ireo dia nitranga tamin'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Et le peuple en parlait. Dia ny vahoaka dia niresaka an'ilay izy. C'est un peu comme ce qui se passe de nos jours. Ohatran'ny zavatra mitranga amintsika amin'izao ihany. Il se passe beaucoup de choses. Betsaka ny zava-mitranga. On en parle. Dia resana ilay izy. Les réseaux sociaux relaient les informations. Dia ny tambazotra serasera manome an'ilay vavao dans la presse, à la télévision. Any amin'ny gazety, any amin'ny fahitalavitra. On en parle. Dia resana ilay izy. On dit il y a eu un crash dans tel pays. Resana hoe nisy fianjerana fiaramanidina tamina firenena Il y ohatr'izao. a eu un accident quelque part. Nisy accident tany amin'ny toerana ohatr'izao. Cela ne me concerne pas. Tsy miantraika amintsika ilay izy. Ça ne te concerne pas. Tsy miantraika aminao ilay izy. Mais vous savez, ces personnes qui sont concernées, Fa fantatrareo ve ilay olona izay niaran'ilay izy. ils n'avaient jamais pensé auparavant que cela leur arriverait. Dia tsy nieritreritra mihitsy izy ireo hoe ho tratran'izany. Nous, ce qui va nous arriver, Fa izay azo atsika, je ne souhaite le malheur à personne, ary tsy maniry ratsy ho an'izaniza akory. mais nous ne savons pas ce qui nous attend demain ou après notre sortie de l'église. Fa tsy fantatsika na azo atsika arapitso na arafaka apitso na atsika rehefa hivoaka eo amin'ny fiangonana. Donc les gens sont venus raconter à Jésus. Dia tonga ny olona nitantara tamin'i Jesosy. Ah, tu sais, Seigneur, Fa fantatrao il s'est tompo. passé telle chose avec des personnes comme ça. Nisy zavatra ohatran'izao nitranga tamina olona ohatr'izao. Et Jésus leur a dit, Dia hozy Jesosy tamin'izy est-ce que ireo. vous pensez que parce que c'était des grands pécheurs que ces malheurs leur sont arrivés? Nareo ve mieritreritra hoe satria mpanota izy ireo dia tonga tamin'izy ireo zany zavatra ratsy zany? À vous aussi, ça peut vous arriver. Mety ho tonga aminareo ihany koa zany. À nous, ça peut nous arriver. Ary mety ho tonga amintsika ihany Mais koa si zany. nous ne nous repentons pas, Fa raha tsy mibebaka isika nous périrons tous également. dia ho faty daholo ihany koa isika rehetra, ho ringana ihany koa isika rehetra. Ce passage, justement, nous interpelle. Ary io andalana io dia mampatsiahy atsika Et tout ce que nous voyons et nous entendons, hoe ny zavatra rehetra izay hitantsika sy rentsika le Seigneur utilise cela pour nous interpeller. dia mampiasa an'ireny zavatra ireny tompo mba hiantsoana Pour- antsika. Il veut nous faire comprendre combien nous sommes faibles et fragiles. Ary tiany ho takatritsika hoe tsika dia marefo sy malemy. Il est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui de courir et aller propager ces informations. Tena mora kely amintsika ankehitriny ny mihazakazaka dia mizara an'ireny vaovao ireny. Mais vous savez, cela arrive à un moment où on ne s'attend pas. Fa fantatrareo hoe ireny dia tonga amin'ny fotoana tsy ampoziny. Si on sait que l'endroit où je vais me rendre, j'ai rendez-vous avec la mort, je n'irai pas. Raha ohatra ka fantatro ve hoe ny toerana izay andehanako misy fahafatesana hitsena any, tsy ho any mihitsy aho. Mais la mort nous donne rendez-vous là où nous ne nous attendons pas. Fa ny fahafatesana dia tonga eo amintsika amin'ny fotoana tsy fantatsika mihitsiny.
Mais lorsque nous apprenons qu'un tel ou une telle est mort, fa rehefa mahentsika hoe misy any anana ihany na maty a un tel ou une telle est accidenté, hoe nisy any anina na ihany na nanao accident il a s'est passé tel ou tel événement, hoe nisy izy tranga ohatr'izao a c'est un moyen pour le Seigneur de nous interpeller, dia fitaovany reny iantsoany tompo atsika pour que nous comprenions que ce qui est arrivé aux autres, mba atakaratsika hoe zay tonga amin'ny hafa ça peut zay nahazo arriver any hafa à tout le monde. dia mety ahazony rehetra ihany Et koa dans ce tout le monde, toi et moi, nous faisons partie. dia izany rehetra zany a zasy ianao dia ao anatin'izany. Parfois, nous voyons des gens qui ont tout leur avenir devant eux. Ndraindraitsika mahita olona mbola manana ho avy mamiratra eo anatrehany a Ils ont de grands projets d'avenir. manana projet ngeza be izy amin'ny ho aviny a Mais ils ne savent pas que leur vie sera subitement enlevée. fa tsy fantany mihitsy ny hoe ny fiainana dia ho esorina eo amin'ny ndraim-pimaso. La Bible nous encourage. Bon, généralement, nous les hommes, nous les humains, on aime aller dans une fête. Hein. Tsika olombelona ndraindray tsika tia mandeha mamonjy fety a On aime les mariages tia mandeha mariage et a toutes sortes de fêtes. na karazana fetifety. Mais vous savez ce que nous dit la parole de Dieu. Fa fantatrareo ve ny tenin'Andriamanitra amintsika? On va dans le livre d'Ecclésiaste. Ndao itsika maka ny boky ny mpitory-teny. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 2. Ecclésiaste 7, 2. Mpitory-teny toko fafito a Et le verset 2. manomboka amin'ny andiny faharoa zavady. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Tsara mpitory-teny toko fafito andiny faharoa tsara ny makamamy ny trano misy fisaonana noho ny makamamy ny trano misy fanasana fa ao amin'iny no hiafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona andatsaka am-po izany. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Aleo a mandeha makany amin'ny trano misy fisaonana. Pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison où il y a la fête? Fa maninona ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika hoe aleo makany amin'ny trano misy fisaonana toy izay makany amin'ny trano misy fety. Dans une maison où il y a la fête, on va bien manger. Any amin'ny trano misy fety any tena mety hoe hisakafo tsara isika. Le cœur va se réjouir. Hifaly fotsika. On va danser. Andia tsika. Mais dans une maison de deuil, Fa ao anatina trano misy fisaonana c'est le contraire. dia mifanohatra Il n'y a pas amin'izany. de joie. Tsisy fifaliana Il y a ao. une tristesse. Misy alahelo ao. Mais la parole de Dieu nous dit d'aller plutôt dans une maison où il y a un deuil. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny amintsika hoe tsara kokoa tsika raha makany amin'ny trano misy fisaonana. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'en voyant un mort, Satria rehefa mahita maty isika cela nous interpelle. dia miantso isika izany a. Cela veut dire aujourd'hui, c'est lui ou c'est elle, Mety hoe androany a izy a mais c'est fini. fa tapitra ny azy. À un autre ou à une autre, le prochain rôle, Dia mety ho an'ny hafa indray manaraka ce sera à toi ou à moi de prendre cette place-là. dia mety ho izana ianao indray a niaka an'io toerana io. Et les gens viendront encourager ma famille, nos familles. Dia ho avy ny olona mpahery a ny fianakavianao na ny Dieu fianakaviana. utilise ces moyens Dia Andriamanitra mampiasa an'ireny fitaovana pour nous ireny a parler, mba hiresahana amintsika, pour que nous considérons nos voies, mba ahafahantsika mitandrina ny lalantsika, pour que nous comprenions mba hatakaratsika que tôt ou tard, hoe na ho ela na ho aingana nous prendrons cette place. dia mbola haka an'io toerana io tsika. L'apôtre Pierre a écrit, l'apôtre Pierre a Apôstôly écrit, Petera dia nanoratra il a dit que
notre vie sur terre, c'est comme de l'herbe, hoe ny comme la fleur des fiainantsika champs. ambonin'ny tany a dia tahaka ny voninkazo a Ça pousse le matin, maniry amin'ny maraina elle est belle la fleur, tena tsara le mais à voninkazo mesure que le temps passe, fa rehefa mandeha ny fotoana arrivé le soir, dia tonga ny hariva elle se fane. dia malazo. Le moment où elle commence, la fleur commence à briller, à être belle, Rehefa manomboka mamiratra manomboka tsara le voninkazo a plus elle est belle, arakaraka mahatsara azy a plus elle s'approche à la mort. dia me manantona ny fahafatesana izy. Lorsque un bébé est né, Rehefa voateraka ny zaza anankiray a plus il grandit, dia rehefa me lehibe izy et plus nous sommes contents, dia mefaly itsika parce que nos enfants grandissent, satria me lehibe ny zanakitsika mais nous oublions que nous avons été comme eux. fa adinitsika hoe efa ohatran'ireny Mais ihany nous koa nous isika. approchons de plus en plus vers la vieillesse. Fa efa me mananika ny fahanterana tsikelikely itsika Nous nous approchons de plus en plus vers la mort. ary me manantona tsikelikely ny fahafatesana itsika. Il y a une chose qui me fait parfois rire. Misy zavatra indraindray mampime anahy a Quand on célèbre un anniversaire, hoe rehefa mankalaza tsingeritaona je me dis au fond de moi, qu'est-ce qu'on est en train de célébrer là? dia miteny any anatiko any ina moa zany zavatra nkalazaina eto. On célèbre la vieillesse. Tena hoe mankalaza ny fahanterana. J'ai vieilli d'un an. Efa ne antitra heritaona indray a Je m'approche de plus en plus vers ma rencontre vers le Seigneur. ary me manakaiky tsikelikely a ny fionako amin'ny tompo. Amen. Amen. Notre vie, c'est comme la fleur des champs. Ny fiainatsika dia tahaka ny voninkazo eny Plus an-tsaha. nous grandissons, nous devenons jeunes, Arakaraka ny mampalehibe atsika me tanora isika nous avons de la force, nous sommes beaux et belles. manana hery tsika tsara tarehy a Plus nous avançons vers aussi les rides. dia me manakaiky ihany koa ny fisian'ny kentrona Et nous avançons de plus en plus vers la vieillesse. dia me manantona tsikelikely ihany koa tsika makany amin'ny Et fahanterana nous avançons de plus en plus vers la mort. dia me mandroso tsikelikely a makany amin'ny Vous fahafatesana. savez, notre vie est comme un fil. Fantatrareo fa ny fiainatsika dia tahaka ny kofehy Elle peut être coupée en un instant. mety afaka ho tapaka anaty fotoana kely fotsiny. Combien de fois nous avons appris qu'il y a quelqu'un que nous connaissons, il a disparu subitement. Impiritsika maheno hoe misy olona fantatsika dia vetivety teo izy dia tsy hita. On peut dire, mais je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu ce matin. Mety afaka miteny mihitsika hoe vao tamin'ny maraina nge izy nitako hoe. Combien de gens ils quittent leur maison le matin pour aller travailler? Firy moa ny olona mivoaka an-tranony amaraina dia hiasa Ils n'arrivent même pas sur le lieu de travail. tsy tonga ny amin'ny toeram-piasany akory Et izy la famille apprend la nouvelle à la maison que la personne elle est accidentée et elle est morte. dia maheno ny fianakaviana ny an-trano hoe nanao accident le olona any dia maty Cette personne ne s'attendait pas à cela. ary tsy nieritreritra an'izany mihitsy io olona io Sinon, il ne quitterait pas sa maison. fa raha tsy izany izy dia tsy mivoaka an-tranony. Et donc, la parole de Dieu nous encourage ce matin fa ny tenin'andriamanitra dia mampahiry antsika à amin'ity nous marainty préparer. mba hiomana foana À nous préparer. mba hiomana Parce que le Seigneur veut nous rencontrer. satria ny tompo dia te hiona amintsika Et ce jour viendra. ary ho avy io andro io Personne ne sait quand ce sera. ary tsy misy mahafantatra hoe roviana. Amos, chapitre 4. Oups. Amosa toko faefatra. Amos, chapitre 4. Amosa toko faefatra Et le verset 12. andiny faharoa ambin'ny folo. Amos, chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Koa izao no ataoko aminao ry Israely, satria anao izany aminao aho dia miomana iona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo.
La mort, c'est vrai, elle arrive subitement. tena marina hoe ny fahafatesana dia tonga tampoka Mais nous savons qu'elle va venir. fa fantatsika hoe ho avy le izy Donc, puisque nous savons qu'elle va venir, satria fantatsika hoe ho avy le izy qu'elle ne va pas nous envoyer une carte de visite ou une carte d'invitation pour nous prévenir, dia hoe amin'ny taratasy zany izy ampafantatra atsika hoe ho avy izy elle ne va pas donner de carte de visite, tsy amme ni carte de visite ho une atsika carte izy d'invitation, na fanasana ho atsika mais elle viendra subitement. fa ho avy tampoka izy Puisque nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va venir, satria tsy fantatsika hoe rovina izy qu'est-ce ho que avy nous a. devons faire? hoe inona zany no tokony Nous ataotsika préparer, miomana zany être prêt à tout moment. tena hoe vonina amin'ny fotoana rehetra Parce qu'à tout moment, satria amin'ny fotoana rehetra nous allons rencontrer le Seigneur. dia mety iona amin'ny tompo Soit par la mort, na amin'ny soit il fahafatesana va se présenter sur les nuées na izy ho avy eny amin'ny raha any lanitra et nous allons être enlevés pour aller à sa rencontre. dia ho alaina isika iona aminy Comment donc nous préparer? ahoana moa zany ny fomba fiomanantsika En rachetant le temps. rehefa Éphésiens chapitre 5. Voilà. ao amin'ny efesianina toko fatimy Éphésiens chapitre 5. Du verset 15 efesianina toko fatimy a andiny fatimy amby folo 15 à 17. hatramin'ny fafito amby folo Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. koa tandremy tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha roty ny andro aza nanaovany soa fa ratsy izao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapony tompo Donc Paul ici nous encourage paoly eto dia mampahery atsika à prendre garde hoe hitandrina en nous conduisant avec circonspection, non comme des insensés, mba hitondra tena tsika tahaka ny endry fa tsy tahaka ny mais adala pas comme des pauvres. Oui. Donc, notre conduite zany hoe ny fitondrantenantsika est très importante. dia tena zava-dehibe Que fait l'insensé? inona moa ny ataon'ny adala L'insensé, quand il sait qu'il va mourir, ny adala rehefa mahafantatra hoe ho faty izy il a va peut-être dépenser tout son argent. dia mety hoe andany ny fananany volany rehetra izy a Il va, comment on appelle ça? Il va se défouler. tena hoe analazy be izy a On dit, il va profiter de la vie. dia tena hoe anararoatra ny fiainana izy Ça veut dire quoi, profiter de la vie? ohatrany ahoana moa zany hoe manararoatra ny fiainana zany C'est-à-dire, il va s'enfoncer de plus en plus dans le mal. zany hoe mety hielatsaka ao anaty ratsy hatrany hatrany izy Il va faire des choses qui font plaisir à son cœur, à sa chair, dia hanao zavatra izy izay mefa fahafampoan'ny nofony mais il ne considère pas son âme. fa izy zany dia tsy mieritreritra ny fanahiny Où est-ce qu'il va aller? hoe ho aiza izy Voilà ce que fait l'insensé. dia ohatr'izany ny ataon'ny adala Pour toi et moi, fa ho asoanao a qui sommes des enfants de Dieu, izay nous zanak'andriamanitra sommes invités à racheter le temps dia tsika natsoina anararoatra ny fotoana parce que les temps sont anararoatra ny mauvais. andro satria ratsy zao andro zao Lorsque nous allons partir, rehefa handeha isika nous allons laisser des héritages. dia amela lova isika Mais quelle sorte d'héritage est-ce que nous sommes en train de laisser à nos enfants? fa inona ny lova izay ho apetrakintsika amin'ny zanakitsika Des maisons? trano ve Des voitures? fiara ve Des comptes en banque? volany amin'ny banque ve C'est pas mal, tsy ratsy akory zany mais ce n'est pas le plus important. fa tsy zany ny tena zava-dehibe Ce n'est pas le meilleur héritage que nous devons laisser à nos enfants. tsy zany ny lova tsara indrindra izay omentsika ny zanakitsika Je vais donner un exemple.
ame ohatra Vous savez, nous sommes seulement de passage sur la terre. fantatrareo hoe mpandalo ihany tsika eto ambonin'ny tany a Nous savons tous, fantatsika rehetra petits ou grands, na kely a na qu'un lehibe jour, hoe ndray androany a nous aurons rendez-vous avec la mort. dia iaona amin'ny fahafatesana isika Un jour, hoe indray androany nous quitterons ce monde. hiala eto amin'ity zao tontolo zao Que nous le voulions ou non, na tiatsika na tiatsika na tsy tiatsika si nous sommes insensés, ary raha ohatra ka hoe adala isika nous n'allons pas considérer ce jour dia tsy ho eritreretintsika mihitsy zany andro et zany vivre comme nous voulons. dia hiaina amin'izay tiatsika foana isika C'est ce que font les insensés. fa ohatra zany ny ataon'ny Mais si adala nous sommes sages, fa raha ohatra tsika ka hiendry a nous nous préparons. dia hiomana isika Non seulement nous nous préparons, tsy hoe hiomana fotsiny mais nous sika préparons aussi un héritage pour nos enfants. fa anomana ihany koa isika lova ho an'ny Nous zanaka préparons un héritage pour nos familles. dia hiomana ihany koa isika amela lova ho amin'ny Cet fianakaviantsika héritage, je répète, ary io lova io c'est averikana pas un héritage matériel. tsy hoe lova Parce qu'on est ara-materialy de passage sur la terre. satria tsika dia mpandalo eto amin'ity tany ity Nous allons bien souvent en mission. indray tsika dia mandeha mission a mamitahiraka Et quand nous sommes en mission, ary rehefa mandeha mamitahiraka izahay a on va dans un hôtel, on cherche un hôtel où on peut passer notre séjour. dia mandeha any amin'ny trano fandraisam-bahiny zay zay ahafahanay mitoetra mandritra ny toerana fotoana hijanonanay ihany a Un endroit où au moins on peut trouver au moins un bon lit pour dormir. toerana mety hoe afaka ahitana fotsiny hoe fandriana tsara toriana Où on ne sera pas dérangé par les puces de lit. mba ohatra hoe tsy hisy parasy ohatra eo amin'ilay fandriana zany Ou, konkony ou qu'il n'y a pas de bruit dans les environs. na hoe tsisy mitabataba manodidina an'le toerana On peut entrer, on ne fait pas ça en tout cas, hein, mais c'est un exemple. Hein. tsy hoe manao an'izany zay fa ohatra fotsiny ty On peut entrer dans un hôtel 5 étoiles, mety par hoe exemple, mais on ne va jamais dans des hôtels 5 étoiles en tout cas. ohatra fotsiny ty fa mety hoe makany amin'ny hôtel 5 étoiles zay a zay tsy makany a fa ohatra fotsiny zany le izy On est bien traité. tena hoe voakarakara tsara C'est le izahay. confort. tena hoe confort le izy Mais jamais cet hôtel ne peut être comparé à notre propre maison. fa io trano fandraisam-bahiny io a dia tsy afaka ampitahina mihitsy a amin'ny tena tranonay Notre maison, elle peut être petite. ny tranonay mety hoe kely a Notre maison peut manquer de luxe, mety hoe tsisy luxe ao anatiny a mais on se sent quand même mieux chez soi. fa tena hoe hafa ihany a ny ao amin'ny trano Mais l'hôtel, fa any amin'ny trano c'est un endroit de fandraisam-bahiny passage. dia fandalovana fotsiny ihany On est de passage dans une ville mandalo amina tanàna anankiray a et on passe quelques nuits dans un hôtel. dia mitoetra alina vitsivitsy ao amina trano Et la fandraisam-bahiny question a qui se pose est la suivante. dia mipetraka amin'ny fanontaniana Est-ce que nous allons dépenser tout notre argent dans cet hôtel où nous sommes seulement de passage? dia hoe zay hoe andalo ny volanay rehetra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny io a zay hoe andalovana fotsiny Hein? Un endroit où on est de passage, est-ce qu'on va tout dépenser? hoe toerana zay andalovantsika fotsiny ve dia andanisika zavatra rehetra On ne va pas tout dépenser là, à un endroit où on est seulement de passage. tsy hoe andany vola isika amin'ny toerana zay andalovantsika Parce qu'on fotsiny est de passage, mais après, nous savons c'est où chez nous. satria tsika mandalo ihany eo fa fantatsika hoe aiza misy atsika Je dois rentrer chez moi. ary tokony hody any amin'ny Il y a trano ma femme et mes enfants qui m'attendent. misy ny vadiko sy ny zanako miandry any Donc je ne peux pas tout dépenser dans un lieu de passage. dia tsy afaka zany a mandany ny vola amina toerana zay andalovako fotsiny C'en est de même pour notre vie, frères et sœurs. dia ohatran'izany ihany koa ny fiainatsika raha lasana bavy Sur cette terre, eto amin'ity tany ity a nous sommes de passage. dia mpandalo ihany isika Si nous dépensons toute notre vie, raha ohatra tsika ka mandany ny fiainatsika nous rehetra dépensons toute notre force, mandany ny herintsika rehetra nous dépensons notre sagesse, notre intelligence mandany ny fahendrentsika sy ny pour fahalalantsika le rehetra monde. ho an'izao tontolo izao Nous amassons des richesses sur le monde. dia manangona
arena eto amin'izao tontolo zao des richesses et des trésors que nous allons abandonner. arena sy zavatsoa zay ho avelantsika Et que là où nous allons passer notre éternité, fa ny toerana zay ho alehantsika mandrakizay on n'a rien préparé, dia tsy nanomana ninina on n'a mihitsy rien amassé, tsy nanangona ninina mais là on est les plus pauvres de tous. dia tsika ny tena mahantra indrindra. C'est très important que nous comprenions que sur cette terre, nous sommes de passage. Ary tena zava-dehibe ny atakarantsika hoe tsika eto amin'ity tany ity dia mandalo Si ihany. nous avons des investissements à faire, Raha ohatra tsika misy famatsiana tokony ataontsika c'est dans la vie éternelle. dia tokony hoe any amin'ny fiainana Là où nous mandrakizay allons zany. passer toute notre éternité. Zay toerana ho andanitsika mandrakizay atsika. Et l'héritage que nous devons laisser aux enfants, Ary ny lova zay tokony apetratsika amin'ny c'est zanaka aussi un héritage spirituel. dia tokony hoe lova ara-panahy. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Quelle est notre attitude envers nos enfants? Ohatry ny ahoana ny toetratsika manoloana ny Comment zanakitsika? est-ce que nous sommes à la maison? Ohatry ny ahoantsika any an-trano? Est-ce que la parole de Dieu nous impacte? Ny tenin'Andriamanitra ve dia misy Est-ce fiatraikany que ao amintsika? l'évangile nous change, nous transforme? Ny filazantsara ve dia manova atsika? Parce que si nous sommes transformés par l'évangile, Satria tsika raha ovain'ny nous filazantsara devenons des modèles pour nos enfants. dia ho tonga modely tsika ho Et an'ny ça, c'est le zanakitsika. meilleur héritage. Dia izay any lova tsara Mais si nous indrindra. vivons dans l'hypocrisie, Fa raha ohatra tsika ka ao anatina fiatsaram-belatsia nous vivons dans la religion. miaina anaty fombafomba On mpivavahana, est religieux le dimanche mpanao fombafomba fotsiny rehefa lahady, et tous les jours de la semaine à la maison, on est que des menteurs, des voleurs, des hypocrites. dia isan'andro tsika mandritra ny herinandrontsika ny an-trano dia mpandainga mpangalatra C'est ce que nous mpiatsara-velatsia. communiquons à nos enfants. Dia inona zavatra apitatsika amin'ny zanakitsika? Si nous laissons le Seigneur, la parole de Dieu nous transformer, Fa raha ohatra tsika ka mamela ny tenin'Andriamanitra hanovantsika nous serons transformés de jour en jour. dia voova isan'andro Nous isika serons des modèles pour nos enfants. dia ho tonga modely ho an'ny Et zanakitsika. c'est le meilleur héritage que nous pouvons leur donner. Dia izay ny lova tsara indrindra afaka Peut-être, ometsika an'izy ireo. peut-être que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de combattre Mety hoe isika androany mety mitolona pour accepter le message de la croix, mba ny fanekena ny afatry ny hazo pour fijaliana accepter de nous charger de cette croix. hoe anaiky hitondra ny hazo fijalitsika. Nous luttons pour accepter de renoncer à nous-mêmes Tena hoe mitolontsika amin'ny fandavana ny tenatsika parce que nous avons acquis nous avons appris beaucoup de choses satria tsika efa nianatra zavatra be dehibe qui nous a plongés dans la prospérité, izay nitondra antsika tao anaty dans fanambinana, les faux enseignements. tao anatin'ny fampianarana Nous sommes en train de nous débattre maintenant. dia miady tsika ankehitriny Mais mitolona notre combat fa niady tsika ne sera jamais en vain. dia tsy ho foana akory Parce que si nous devenons des modèles pour nos enfants, satria tsika raha tonga ohatra ho an'ny ces zanakitsika enfants en grandissant, dia ireo zanakitsika ireo rehefa et melehibe c'est mon souhait, ary c'est zay mon ny souhait. faniriko a c'est que nos enfants hoe ny zanakitsika et nos petits-enfants sy ny soient zavikelytsika plus spirituels que nous aujourd'hui. dia ho ara-panahy kokoa noho isika ankehitriny Que l'évangile, hoe ny que le filazantsara message de la croix hoe ny afatry ny hazo soit fijaliana plus ancré demain plus qu'aujourd'hui. dia tena hiazo toerana kokoa raha pitso a noho ny Parce androany que ces enfants, satria ireo zazy ils ireo sont a nés dans l'évangile. dia teraka tao anatin'ny Parce que filazantsara ces enfants, satria ireo zazy ireo ils a ont grandi dans dia l'évangile. lehibe tao anatin'ny Nous, filazantsara on a grandi dans la religion. tsika dia lehibe tao anatin'ny Et nous luttons fombafomba contre ça. dia tsika mitolona ao anatin'izany Donc continuons à lutter ary andao hitolona pour que nos enfants mba ahafahany zanakitsika soient plus spirituels que nous. ho ara-panahy kokoa noho N'est-ce pas isika. ça le désir de tous les parents? Sady zay ve mifaniriany ray Tous les aman-dreny rehetra? parents désirent que leurs enfants fassent plus d'études qu'eux. Ny ray aman-dreny a dia maniry hoe ny zanany a mba hita fianarana kokoa noho izy. Tous les parents Ny ray aman-dreny espèrent que leurs enfants aient une bonne situation matérielle et financière plus qu'eux. dia manantena hoe ny zanany a dia anana vola kokoa noho izy ireo. On raisonne sur les choses matérielles, les choses de ce monde. Miresaka tsika ny
zavatra eto amin'izao tontolo izao Mais amin'izao nous sommes des enfants de Dieu. fa itsika dia zanak'Andriamanitra. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de meilleur pour nos enfants? Ary inona ny zavatra tsara indrindra ho Si ce hiantsika ho n'est an'ny que zanak'tsika? eux aussi, ils marchent sur les traces du Seigneur. Raha tsy hoe ry zareo koa dia mandeha eo Parce amin'ny que lalan'ny nous, tompo nous marchons sur les traces du Seigneur. satria tsika dia mandeha eo amin'ny lalan'ny tompo Et que eux, ary izy ireo ils puissent aller encore plus loin que nous. dia afaka andeha lavitra kokoa noho Qu'ils isika puissent grandir en maturité plus que nous. mba hialehibe ao amin'ny famatorana kokoa noho isika. Amen. Amen. Ça, c'est le meilleur héritage que nous puissions laisser à nos enfants. Ary izay ny lova tsara indrindra afaka apetrakatsika ho an'ny taranakitsika Parce que les maisons, l'argent et tout que nous pouvons leur laisser, satria ny trano ny vola sy ny zavatra rehetra izay afaka ils velantsika ho vont azy eux ireo aussi les abandonner. dia izy ho avelana izy ireo ihany koa zany. Mais ils vont aller où? Fa ho aiza izy ireo? Qu'est-ce qui les attend? Inona miandry an'izy ireo? C'est précieux comme héritage, frères et sœurs. Ary tena sarobidy zany ny lova izany raha lasana bavy Donc si nous avons des investissements à faire, dia zany hoe raha hanao famatsiana isika c'est dans notre vie éternelle. dia tokony hoe any amin'ny fiainana mandrakizay Je atsika. ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Hein. Za akory tsy miteny hoe tsy tokony mandeha mianatra zany Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une maison, une voiture, c'est un péché. ary dia za koa tsy miteny hoe manana trano sy fiara zany dia fahotana. Comme j'ai donné l'exemple d'un hôtel. Ohatry ny nanomezako ohatra n'ilay trano Quand on fandraisam-bahiny est, teo quand on est de passage dans une autre ville, rehefa mandalo any amin'ny tanàna anankiray isika on a besoin d'un endroit où poser sa tête. dia mila toerana afaka isitriana. Donc, tant que nous sommes sur la terre, Fa rehefa mbola eto ambonin'ny tany zany isika nous avons besoin d'un certain nombre de choses. dia misy zavatra ilaitsika. Amen. Amen. Mais ce n'est pas là où nous allons investir toute notre vie. Fa tsy hoe zany akory no andanintsika ny fiainantsika rehetrarehetra Parce que cette vie, c'est une vie passagère. satria ty fiainanty dia fiainana mandalo ihany Nous n'avons pas de cité permanente sur la terre. ary tsy manana tanàna maritra mandrakizay eto Mais nous tsika sommes seulement de passage. fa tsika dia mandalo Ce fotsiny monde, eto. c'est un hôtel pour nous. Ity zao tontolo zao ty dia tahaka ny hôtely ho Mais antsika notre cité, fa ny tanànatsika elle est céleste. dia any an-danitra. C'est là-bas chez nous, frères et sœurs. Ary ihany ny toerana misy atsika raha lasana bavy. C'est là-bas chez nous, pas ici. Any ny toerana misy atsika fa tsy eto. Mais qu'est-ce que nous avons préparé? Fa inona ny zavatra Qu'est-ce qui nous attend? inona ny zavatra C'est miandry maintenant le moment où nous avons besoin de préparer notre éternité. zao ny fotoana tokony hanomanantsika mandrakizay atsika. Maintenant que nous sommes sur terre, Zao tsika eto ambonin'ny tany si zao nous aimons notre femme, raha ohatra ka tiatsika si mivaditsika nous aimons notre mari, raha ohatra ka tiatsika si mivaditsika nous aimons nos enfants, raha ohatra ka tiatsika ny passons zanakitsika par ce chemin dia andao andeha amin'ny et lalana io montrons-leur ce chemin dia andao aseho an'izy ireo io pour que lalana eux io aussi puissent prendre ce chemin. mba ahafahan'izy ireo ihany koa mandray an'io lalana io. Et on ne montre pas le chemin du doigt, Ary le izy zany tsy hoe tondrotsika le lalana mais nous devenons des modèles. fa itsika tonga ohatra Et ils voient ce modèle, dia izy mahita an'io c'est ça le chemin qu'ils Voiture, doivent hein. prendre. dia fantany hoe ty zany ny Comment lalana ils tokony vivent, alehany. comment ils voient comment nous vivons. Rehefa hitany hoe ohatry ny ahoana ny ainatsika. Je disais tout à l'heure que l'insensé, Resako teo hoe ny adala il se défoule. dia manala azy izy Il dit, ben, j'ai très peu de temps à vivre sur la terre. dia miteny izy hoe fo kely ny fotoana ananako eto ambonin'ny Je vais faire plaisir à mon cœur. dia anao zay mahafalifaly ny foko Et il va de plus en plus s'enfoncer vers le mal. dia tafalatsaka hatrany hatrany ao anatin'ny faratsiana izy. Mais nous, les enfants de Dieu, Fa isika zanak'Andriamanitra ce n'est pas pareil. dia tsy mitovy amin'izany. Chaque jour, Fa isan'andro moi personnellement, za manokana je considère chaque jour dia isan'andro dia veriko foana hoe comme si c'est le dernier jour de ma vie. hoe io ny andro farany Je ho ne sais amin'ny pas fiainako. qu'est-ce qui va m'arriver pendant même que je suis ici. Tsy haiko mihitsy hoe inona zavatra azo anao hoe na dia eto fotsiny ary Combien de prédicateurs le Seigneur les a appelés en pleine prédication. be dia be mihitsy no mpitory teny izay natsoa ny tompo teo ampitoriana teny. Je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je vais descendre de ce pupitre.
tsy haiko hoe inona ny zavatra azo ana rehefa hidiny eto Je ne sais pas quand ce sera mon rendez-vous avec mon maître et mon Seigneur. ary tsy fantatro hoe rovina fotoana ionako amin'ny tompoko Mais l'instant d'aujourd'hui, fa ny fotoana androany chaque jour, isan'andro je le vis comme si c'était mon dernier jour sur la terre. dia iainako tahaka ny hoe io ny andro farany iainako eto ambonin'ny tany Je m'investis. ary manomana ny tenako J'aime ma famille. tiako ny Je fianakaviako prends soin de ma famille. mikarakara ny Comme amponako si c'était le dernier jour de ma vie. tahaka ny hoe io ny andro farany Ce iainako n'est pas facile, hein, ary tsy mora zany parce que c'est un défi. satria ilay izy dia fanamby Pourquoi c'est un défi? fa manina ilay izy ny fanamby Parce que je dois être en règle avec ma femme et mes enfants. satria tokony ao tsara miaraka amin'ny vadiko sy ny Je dois être zanako en règle avec tout le monde. ary tokony ho ao tsara ny Je fifandraisako dois amin'ny être en olona règle rehetra. avec Dieu. tokony ao tsara koa ny fifandraisako C'est pas facile, je amin'Andriamanitra. disais. ary tsy mora araka lazaiko teo Pourquoi? satria maninona Parce que je dois laisser un héritage. satria za mila mamela lova Et cet héritage est spirituel. ary io lova io dia lova ara-panahy Et cet héritage, ary io lova io on va lire un passage. amaky andalana ray tsika Dans Jean chapitre 16. Jaona toko fahenina ambin'ny folo Jean chapitre 16. Jaona toko fahenina ambin'ny folo On va lire le verset 7 et 8. andininy ava fito sy favalo On va lire à partir du verset 5. aovaka itsika manomboka amin'ny andiny fadimy Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jusqu'au verset 7. manomboka amin'ny andiny fadimy fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao fa satria nilaza izany taminareo aho dia vontina lahelo ny fonareo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha handeha aho dia irako aty aminareo izy hatreo amin'ny andiny fafito C'est dur comme passage, hein? tena hoe mafy eo andalana io Le Seigneur dit à ses apôtres qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. ny tompo dia miteny tamin'ireo apôstôly hoe tena mahatsara anareo ny fialako Les apôtres, les disciples, ils étaient vraiment dans le confort, ils étaient vraiment dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. ireo mpianatra dia tena tanaty fiadanana tanaty fifaliana hoe teo anatrehan'ny tompo Ils se sentaient bien avec le Seigneur. ary tena ao tsara zareo ny Et le Seigneur dit, je vais m'en aller. dia niteny tamin'izy ireo ny tompo hoe andeha Et il est avantageux pour vous que je m'en aille. dia tena hoe mahatsara anareo ny fialako Ah, comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est avantageux pour nous que tu nous laisses orphelins? dia ahoana moa zany ahafahantsika mahatakatra hoe tena mahatsara anay hoe avelanao kambody izay Tu vas nous laisser orphelins et c'est avantageux pour nous? hoe avelanao kambody izay dia mahatsara anay ilay izy ve C'est incompréhensible pour la chair. tena hoe tsy takatry ny nofo zany La mort d'un chrétien, ny fahafatesana kristiana iray c'est très avantageux dans les deux sens. dia tena hoe mahatsara ho an'ny lafiny anankiroa zany C'est avantageux pour celui qui part tena hoe mahatsara n'ilay lasa parce qu'il va dans la présence du Seigneur, satria izy ho any amin'ny fanatrehan'ny tompo mais c'est vrai que ça fait mal à la chair. dia tena hoe marina hoe maharary amin'ny nofo ilay izy Ça laisse des cicatrices. ary mamela olatra Ça fait très mal. tena hoe marary
Mais le Seigneur, il est sage. fa ny tompo a dia endry Il sait ce qu'il fait. ary fantany ny zavatra ataony. Parfois, il nous enlève un être cher. Indraindray izy dia manala olona sarobidy eo Parfois, amintsika. il nous enlève une personne sur laquelle on compte beaucoup. Indraindray izy manala olona izay ny anteheratsika be mihitsy. Ça nous fait vraiment mal. Dia tena hoe makarary atsika le On ne izy. comprend pas. Tsy takatritsika le On se izy. demande, mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Dia manontanytsika hoe tompo fa maninona ianao manao an'izany? Pourquoi? Fa maninona? C'est difficile pour la chair de comprendre. Ary tena sarotra ao anofo mahatakatra an'izany. Mais dans l'esprit, Fa ao amin'ny fanahy le Seigneur peut nous enlever quelqu'un ny tompo dia afaka manala olona anankiray eo qui nous amintsika sert de béquille, izay nieritreretintsika hoe beky qui nous sert d'appui. izay tehanao atsika izay Parce que nianteheratsika. parfois, Satria indraindray je dis parfois, pas toujours, za miteny hoe indraindray tsy hoe Parfois- foana akory indraindray il y a des gens, quand ils sont présents, indraindray rehefa eo le olona nous sommes avec le Seigneur, mais derrière ces personnes-là, indraindray tsika miaraka amin'ny tompo fa ao aorianan'ireo olona on ireo se cache derrière ces personnes-là, miafina ao ambadik'ireo olona mais ireo. on n'a pas vraiment une réelle relation avec le Seigneur. Fa tsika indraindray tsy manana fifandraisana marina amin'ny tompo. On ne grandit pas. Tsy melehibe izy. On est avec le Seigneur, mais on est aussi avec le monde. On a beaucoup de compromis. Miaraka amin'ny tompo isika fa miaraka amin'izao tontolo izao ihany koa misy Parfois, le Seigneur peut nous enlever ces gens-là. maromaro tsy iraisana be dia be dia indraindray esorony tompo amintsika le olona. Ça va nous faire très, très mal. Dia tena hoe karary atsika izany. Mais le Seigneur veut nous travailler Fa ny tompo dia te hiasa ao pour anatintsika que nous ne rations pas son avènement. mba ahafahantsika tsy ho diso amin'ny fiaviany. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous préparer Raha lasaina bavy tena mila miomana isika parce que le Seigneur arrive. satria ho avy ny tompo. Nous le disons souvent. Indraindray tsika dia miteny foana hoe Ce n'est pas une récitation à répéter, tsy hoe tsy anjery averimberina akory le izy. mais nous avons besoin d'avoir une attitude qui est conforme à cela. Fa tsika dia mila manana toetra mifanaraka amin'izany. Nous avons besoin de promouvoir notre relation avec le Seigneur, Tsika dia mila mampitombo amin'ny fifandraisantsika amin'ny tompo. pas nous cacher derrière des gens, Tsy hoe hiafina ao ambadikana mais olona avoir cette relation profonde, sincère avec le Seigneur. fa tena hoe manana fifandraisana lalina sy marina amin'ny tompo. Grandir en maturité Mitombo amin'ny famatorana pour ne pas rater l'avènement du Seigneur. mba ahafahantsika tsy ho diso amin'ny Parce que fiaviana. le Seigneur vient bientôt, frères et sœurs. Satria ho avy tsy ho ela ny Nous tompo avons lalasana tous bavy. les indicateurs qui montrent Efa mampiseho an'izany ny zavatra rehetra que le Seigneur est à la porte. hoe efa eo ambaravarana Il ny vient tompo. bientôt. Ary ho avy tsy ho ela Il izy. peut venir à tout moment. Mety tonga izy amin'ny fotoana Est-ce que nous rehetra sommes prêts? fa vonona ve isika Ou bien est-ce que nous sommes entraînés par le monde? sa tsy tsika dia hoentin'izao tontolo Par izao tout ce qui brille dans le monde. hoentin'izay mamirapiratra rehetra eny amin'izao tontolo izao. Parfois, on veut satisfaire nos amis Indraindray tsika dia te hamefa fahampony namatsika et vivre comme eux. dia miaina tahaka azy ireo Mais aussi, nous sommes dans un milieu chrétien parce que nous sommes chrétiens fa tsika ihany koa dia eo amin'ny tontolo kristiana satria tsika kristiana et nous faisons semblant d'être chrétiens. dia manao modomody kristiana tsika. Si nous ne nous repentons pas, Fa raha tsy mibebaka isika nous périrons tous également. ho ringana ihany koa isika rehetra. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux, frères et sœurs. Ary mila tena mandray matotra ny ten'Andriamanitra tsika raha lasaina bavy. C'est une grâce que nous soyons dans cet endroit. Tena hoe fahasoavana hoe eto amin'ity toerana C'est une tsika. grâce que nous pouvons écouter la vérité. Tena hoe fahasoavana hoe afaka mihaino ny famarinana Elle isika. nous fait mal, Makarary asika le mais elle izy nous guérit. fa manasitrana Elle nous asika. fait mal, Makarary asika mais elle nous transforme. fa manova asika. Ce n'est pas parce que nous écoutons la vérité, Fa tsy hoe rehefa mihaino famarinana akory ce n'est tsika. pas parce que nous écoutons le message de la croix, Tsy hoe rehefa mihaino ny afatry ny azo ce n'est pas fivelomana parce isika. que nous écoutons la saine doctrine Tsy hoe rehefa mihaino fampianarana tsy misy clé que cela isika suffit. dia hoe ampy izay.
Non. tsy a Il faut que cette parole agisse en nous. fa mila io teny io a miasa ao Il faut que anaty la parole opère dans notre cœur. mila io azy io a miasa ao anatin'ny Il fotsika faut que la parole nous transforme. mila io teny io a manova atsika Même si ça nous fait mal. nandrindray ary makarary Il faut que atsika la lay izy parole ait un impact dans notre vie. mila io teny io a misy fiantraikany eo amin'ny fiainatsika Et que nous produisons des fruits. dia manome vokatra itsika rehefa avy eo Luc chapitre 3. Luka toko fahatelo Luc chapitre 3 et le verset 8. Luka toko fahatelo andiny fahavalo Luc chapitre 3 verset 8. Luka toko fahatelo andiny fahavalo Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. koa mamoaza vao mendrika ny fibebahana ary aza manao anganakam-po hoe manana ny abrahama horainay izahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka any Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Les enfants d'Israël, ils étaient fiers d'être des descendants d'Abraham. Ny zanak'Israely dia tena nirehare hoe taranaki Abrahama izy ireo. Nous sommes le peuple de Dieu. Isika ny vahoaka Dieu an'Andriamanitra. nous a choisis. Andriamanitra dia fidy atsika. Mais Jean-Baptiste leur a parlé ici durement. Fa i Jaona mpanao batisa dia niteny zavatra mafimafy tamin'izy ireo teto. Il a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Hoy izy hoe mamoaza vao mendrika ny fibebahana. Mais ne prétendez pas être des descendants et des enfants d'Abraham. Fa aza manao anakapo hoe taranaki Abrahama. Produisons des fruits dignes du message ou des messages que nous recevons. Andao itsika movoa mendrika ny afatra izay henontsika. Il ne suffit pas de dire, oui, nous avons la sainte doctrine. Tsy ampy fotsiny miteny hoe ie zay manana ny fampianarana tsy misy kilema. Oui, on nous prêche la vérité. Ie toriana aminay ny famarinana. Mais quelle est notre attitude Fa manahoana ny toetratsika par rapport à la parole que nous écoutons tous les jours? manoloana ny teny a zay henontsika isanandro. Par rapport à la parole que nous avons reçue par l'équipe apostolique? manoloana ny teny a zay voaraintsika avy amin'ny ekipa apostolika. Où en sommes-nous? Aiza ho aiza isika? Nous avons besoin de produire de fruits. Mila mamokatra isika. Le psalmiste a pris conscience de cela. Ary ny mpanao salamo a dia natakatra an'izany. Et il a dit dans Psaume 90, Dia hoy izy ao amin'ny salamo fahasivifolo le verset 12, andiny faharoa ambin'ny folo. j'espère que c'est la prière de chacun d'entre nous aujourd'hui. Ary mino hoe izay ny vavakantsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mampianaranay anisan'ny andronay azonay fo endry. J'espère que c'est la prière de chacun d'entre nous. Mino hoe izany ny vavakantsika tsirairay avy. Que nous laissions le Seigneur nous apprendre à compter nos jours. Hoe avelantsika ny tompo ampianatra antsika anisan'ny androntsika. C'est pas compter nos anniversaires, Tsy hoe anisan'ny tsingeritaonantsika akory ni combien de jours il nous reste. na hoe anisa hoe firy sisany andro ananantsika. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'aura lieu ce rendez-vous. Fa tsy fantatsika hoe roviana le fotoana zany. Mais apprendre à savoir pour le restant de notre vie, Fa tena hianatra fantatra hoe ny androm-piainatsika apprendre à craindre le Seigneur hianatra atahotra ny tompo. et éduquer nos enfants dans la crainte du Seigneur. Dia ampianatra ny zanakitsika amin'ny fatahorana ny tompo. Il y a une seule chose que le Seigneur nous demande, Ary zavatra iray ny angatan'ny tompo amintsika c'est de reconnaître tout simplement notre iniquité.
ny iaika ny helokontsika. La parole de Dieu ne consiste pas à faire peur à qui que ce soit. Ary ny ten'Andriamanitra dia tsy natao ampitahoatra na iza na iza Parce que akory. la mort ne fait pas peur à un enfant de Dieu. Satria ny fahafatesana dia tsy mampitahoatra ny zanak'Andriamanitra. La mort, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Satria ny fahafatesana dia fotoana iaonana amin'ny tompo. As-tu peur de rencontrer le Seigneur? Ianao ve matahotra iaona amin'ny tompo? Celui qui a peur de rencontrer le Seigneur, Ny olona izay matahotra iaona amin'ny tompo c'est celui qui ne s'est pas préparé. dia ireo olona izay tsy niomana. Mais celui qui s'est préparé, Fa ireo olona izay niomana il a hâte de rencontrer le Seigneur. dia maika izy iaona amin'ny tompo. Oh, quel beau jour ce sera. Hoe tena andro tsara be Nous zany verrons le andro zany, Seigneur tel qu'il est. hoe hitan'ny tompo amin'ny maha izy azy isika. Quel jour de gloire. Tena hoe andro ny voninahitra. Nous allons entrer dans l'éternité. Tena hoe hiditra eo amin'ny mandrakizay Il n'y tsika. aura pas de mort. Ary tsisy fahafatesana intsony La mort, c'est une porte. fa ny fahafatesana dia varavarana. C'est une porte qui nous permet d'entrer dans l'éternité. Varavarana fa tsika miditra amin'ny mandrakizay. Nous allons entrer dans la vie éternelle. Hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Vivre indéfiniment avec le Seigneur. Iaina mandrakizay miaraka Nous amin'ny tompo. réjouir du Seigneur. Hifaly amin'ny tompo. C'est fini la souffrance. Ho vita ny fahoriana. C'est fini les douleurs. Ho tapitra ny C'est aretina. fini les problèmes. Ho tapitra ny C'est olana. fini les maladies. Ho tapitra ny aretina. Toutes nos préoccupations, c'est fini. Ny zavatra eritreretintsika rehetra dia ho tapitra Quel jour daholo. de gloire ce sera ce jour-là. Tena hoe andro ny voninahitra zany andro Et nous zany. avons besoin de préparer ce jour-là. Ary tena mila miomana ho an'izany andro zany Ah, itsika. quel beau jour. Tena hoe andro tsara. Franchement, frères et sœurs, Tena hoe raha lasana bavy je vous dis vraiment du fond de mon cœur. tena lazaiko aminareo amin'ny foko rehetra. Moi, je pense sincèrement Za tena mino marina hoe que le plus beau jour de ma vie, hoe ny andro tsara indrindra amin'ny c'est fiainako le jour où je rencontrerai le Seigneur. dia ny andro izay iaonako amin'ny tompo. Amen. Amen. C'est le plus beau jour de ma vie. Tena hoe izay ny andro tsara indrindra ho Le amin'ny jour où je fiainako vais rencontrer le Seigneur. dia ny andro izay iaonako amin'ny tompo. Tellement dans ce monde, il y a trop de souffrance. Tena feno fahoriana eto amin'ity zao tontolo Il y a zao trop ity. de misère. Tena feno faratsiana eto amin'izao Trop tontolo de zao ity. maladies. Feno aretina eto amin'ity zao Trop de tontolo zao ity. méchanceté. Misy faratsiana be dia be. Que le Seigneur vienne. Fa rehefa ho avy ny tompo Que le Seigneur vienne. avela ho avy ny tompo. Amen. Merci. Amen. 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 Nous allons nous lever Iaraka hitsangana et je sika vais demander à Fachou, elle est où Fachou? dia S'il te angataka plaît. ny fashoa Tu peux nous chanter la chanson que tu nous as interprétée hier, s'il te plaît? afaka irainao ve le hira nirainao tamin'ny omaly S'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur.